Alatsinainy fa 5 volana aprily taona 2024 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ianao ato anatin'ny fandarana dinika amin'ny ity alina ity manasanao ampanajana be indray izay ara-dalana aminay hatramin'ny farany tsy saraka amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny MBS avahintsika amin'ny ity alina ity ny avy eo anivon'ny hetsika pirora valomanana na ny HPR Foibe voalohany amin'izany Ramatora Miandry Arliva izay filohan'ny fikambanana miaraka amin'ny ihany koa Andriamatoa Arakoto Vaomanda izay tsy fampitondra tenin'ny fikambanana miarabanareo tonga soeto amin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Faly miarabanao mialy dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana dinika ihany koa dia miaraba ny HPR rehetra manerana ny nosy izay mianadahy. Ya, manatitra ny araba izay efa nataon'ny présidente teo ary miaraba indrindra ho an'ny mpanao gazety manentana ny fandarana, miaraba ihany koa ny ekipa rehetra eto amin'ny MPS ary indrindra tsy adino ny vahoaka malagasy rehetra manaraka izao fandarana izao miaraba to. Mialohan'ny tena hanomboantsika ny fandarana tsara hampafantarana ny mpanaraka antsika ny tokantrano any izany hoe fikambanana hetsika pirora valomanana na HPR Foibe izany mety hoe firy ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana amin'izao fotoana izao inona ny tena hoe tanjon'izany HPR zany? Sora tompoko ny fikambanana HPR zany dia efa manerana ny nosy mihitsy ny mpikambana ny eto Antananarivo sy manodidina zany dia misy zanabondrona moa ny filazana anazy zany misy zanabondrona 5 dia ny any amin'ny faritra misy 9 ny zanabondrona eto Antananarivo zany aloha izay 12 voalazako izay dia toy ny hoe Itosy, Anosy-be, Atsinananarivo, Andrefanarivo dia ny any amin'ny faritra koa misy Nosy-be, Mahajanga, Tomasina, Toliary. Manao ahoana ny tanjona anisan'ny andraikitra goavana sahan'ny HPR ny hoe fanaraha-maso ny fifidianana anisy lasy ny fifidianana filoham-pirenena hiatrika fifidianana solombavamboaka ny Madagasikara indray isika amin'ny 2020 ny volana May ho avy izao. Manao ahoana ny mety hoe fiomanana amin'izay hoe fanaraha-maso mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izay? Tena manana andraikitra lehibe tokoa ny HPR satria amin'ny HPR ny HPR moa zany hetsika pirora valomanana dia hetsika ny tena be dia be ataonay tena izay tsy mipetrapetraka fotsiny hoe any anaty birao azo lazaina tsy manana birao mihitsy ary ny HPR fa dia mihetsika manentana ny olom-pirenena voalohany indrindra dia midina ifotony manazava amin'ny olona teo aloha tsy nifiditsika tamin'ny filoham-pirenena ifidy indray tsika amin'ity solombavambahoaka ity dia midina ifotony manentana ny olona aloha voalohany indrindra mijery ny anarana ny mifokotany manara-maso hoe ao tokoa ve ny anaranao sa tsy ao jerena hoe nahazo karatra sa tsy nahazo karatra izay ny voalohany indrindra tenenina amin'ny olom-pirenena dia ny faharoa hoe rehefa ao anatin'le fifidianana dia miaro tsy hoe mandrotsaka fotsiny an'le vato iny fa miaro tanteraka an'le safidinao iny. Inona moa no atao amin'ny fiarovana an'le safidy? Voarotsaka ny vatonao dia mila arahana maso mihitsy ny vatonao iny amin'ny hariva amin'ny rehefa vita zany ny fandatsaham-bato mba ho tompona andraikitra tanteraka ianao izay nandrotsaka an'iny vato iny anara-maso tsara eo amin'le fanisam-bato. Izay zany ny andraikitra lehibe ho tanterahan'ny HPR. Mpikambana zany raha hoe mpikambana manerana Madagasikara mety hoe mahatratra firy eo ianareo amin'izao fotoana izao? Ny mpikambana manerana ny Madagasikara zao ny eto Antananarivo fotsiny angambany izao no eo amin'ny 1250 zany ny mpikambana eto fa ny any amin'ny faritra mbola tsy dia tena fantatra. Laza ianao teo izay mihitsy moa zany zava-misy hoe tsy niatrika tsy nandray anjara isika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo noho ny tsy fahatomombanana isan-karazany ao avy ity ny fifidianana solombavambahoaka indray amin'ny maha olom-pirenena anareo ihany koa
fanina amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena nandeha ny fanentanana tamin'ny voaloha hoe tsy mandray anjara isika amin'ny fifidianana filoham-pirenena manoloana ny osika sy ny mety hoe alabato sahady sy ny mety hoe tsy fahatombanana teo amin'izay fifidianana izay. Izao indray manendana ny olona isika amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 7 volana May izay amin'ny maha olom-pirenena nareo sy hoe mpikambana ihany koa anatina fikambanana tsara hoe mitondra ny anjara biriky ianareo amin'ny fahazazavana ny sain'ny olom-pirenena hoe inona marina ny anton'le hoe andraisan'ny zareo anjara azahoana ny maro anisa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io. Eny tompoko, ia, ny zavatra misy aloha zany angambany tsy eo azavaina amin'ny malagasy zany satria raha malala ny fanaovana kilalao ny raharaham-pirenena zany raha nirafiny politika no asiteny. Ny antony mahatonga an'izay mazava ho azy dia takareny hoe ataondry zareo taka ny baolina pokotany na atao hoe taka ny ataondry zareo hoe baolina tanimbary mihitsy ny raharaham-pirenena. Ny antony mahatonga an'izay dia tsotra be le izy hoe ny baolina tanimbary dia izao hoe ny tompon'ny baolina manao ny lalàna zay tiany anaovana azy dia lasa manaraka fotsiny satria te hilalao dia lasa manaraka. Taka an'izay le zavatra misy eto amin'izao fotoana izao raha mijery tsara tsika ny raharaham-pirenena satria iry zareo no manao ny lalàna. Misy ny lalàna mifeny fifidianana zay raha tsika malala tsara zany zavatra any fa ny zavatra misy dia efa tsy araka ny tokony ho izy le izy. Ary ny raha nahita zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ary zay nahatonga anay hoe tsy mety raha io fomba hitondrany zareo azy io no iritsoana amin'ny fifidianana. Nefa zany rehefa iarahana mijery le zavatra misy dia tsy miheno mihitsy ry zareo ny antso be dia be ny nanao antso na ny teo ny fiarahamonim-pirenena mpanohatra moa zany mazava ho azy tsy lazaina intsony ny communauté internationale betsaka ny fanakianana na ny hoe fanehoan-kevitra mahakasika ny tsy fahatombanana fa nihaino velo zareo. Tsy nihaino izy noho izay antony izay indrindra dia nanapa-kevitra mihitsy ny aty amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao hoe satria nareo rehefa tsy mihaino dia aleo andray andraikitra ny amin'ny fanoherana anazava ny sain'ny vahoaka sanatria filalaovana ny sain'ny vahoaka hoe anao tsy anao fa raha mahita ny zavatra misy hotsika teo dia mandray fepetra fanaraka amin'ny zava-misy ny fanohatra hoe fanoherana hoe tsy misy akoatrany hoe amaro ny antoko-mpanohatra ao anatin'ny anteny miram-pirenena ny vahaolana mba ahafahana mametraka ny balizy zany hoe ahafahana ihany koa mametraka tsara ny mitondra ny hevitry ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanoherana ao anatin'ny anteny miram-pirenena. Zay zany no antonay mahatonga anay hoe andaotsika hiditra ahafahantsika manova ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao tao anatin'ny taona vitsivitsy tsikaritra fa efa betsaka ny olom-pirenena aloha tany aloha tsy dia mbola hoe liana amin'izay hoe resaka politika raharaham-pirenena izay ahoana ny fomba fahitanareo ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fiainana ara-politika sy ny hoe fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra tao anatin'izay hoe taona vitsy izay. Ia, ny zavatra azo lazaina aloha zany dia hoe tena fanina tanteraka ny vahoaka malagasy ary tena atao hoe KO mihitsy raha zay ngamba ny azo ilazana azy satria nanantena zavatra ngeza be ny vahoaka malagasy raha ny ainga raha ny zavatra nilazaina anazy ny ainga tany amin'ny hoe 2009 zany fa ny zavatra misy zany raha malala amin'izao fotoana izao tanteraka ve zay fanovana zay tsy tanteraka le fanovana ary raha atao hoe nisy ny zavatra niova dia niova tsy araky ny fahitana azy. Ny fotoana farany nge niaina vahoaka malagasy ny zavatra hoe fiainan'ny pirenena hoe mahafinaritra na hoe fahafinaretana atao anatin'ny fiainam-pirenena dia farana tamin'ny 2008 fa manapaka androany tsika dia fahoriana trano ny ainan'ny vahoaka malagasy ary lasa miteraka tahotra le izy ao anatin'ny vahoaka hoe rasana hoe anova ve tsika any efa nisy ihany fivana teo raha mijery tsika tany amin'ny fifidianana tany amin'ny 2014 tany fa tsy tanteraka le izy dia lasa miteraka tahotra le izy mampiravoravo tanana ny vahoaka malagasy le izy hoe andray anjara sa tsy andray anjara matahotra ihany koa izy hoe sao anova nefany ny eo ihany ny eo zay zany mahatonga anay mitondra manentana ifotony mihitsy alohan'ny fifidianana hoe ry vahoaka malagasy raha te hanova isika ary raha te ahita zavatra miova dia miainga amin'ny vahoaka malagasy zany hoe fandraisana anjaran'ny vahoaka malagasy antanana ny raharaham-pirenena
ny zavatra misy nge tsy isika malagasy mihitsy ny tsy nanova satria nahoana rehefa tsy nanova tsika de jereo tsara io ihany zao ny filova miverina ao ary rehefa miverina le filoha de inona ny zavatra miverina verina ihany ny prime ministre rehefa miverina ny prime ministre ministre teo ihany verina de ny ao ihany zany ny ao ka raha zay zavatra raha zay sary napetraky atao hoe napetraky ny vahoaka malagasy satria izy moa zany lany teo a inona ny fiovana eritreretintsika izy raha toka tsy isika mihitsy ny manova zany hoe mila manova zany isika amin'ny alalan'izay olona hitondra ny tenitsika ary aorianan'izay ihany koa manaraka an'izay fiovana zay mety isy amin'ny sehatra rehetra tsy midiko zany andevy any fanongana sy mbangana tsy tonga any amin'izay la resaka fa hoe raha te ahita zavatra iova isika malagasy de miainga avy amintsika ny fanovana amin'ny fandraisantsika andraikitra amin'ny fividianana zay olona isolo tenantsika atreo aloha zany zao ny resaka atreto ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana inona ny tokony hoe paikady na atsisika tokony hoe ataon'ny mpitondra na hoe mpanao politika moa zany ry mpanao politika hoe nareo zao anisan'ny hoe manatina fikambanana politika nareo avatỳ amin'ny fanoherana inona ny atsisika tokony atao analana zay hoe fahalainan'ny olona andray anjara amin'ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-pirenena izay satria zava-dehibe ny fandraisana anjara ny vahoaka ao anatin'izany hoe fampandrosoana ny firenena zany eny tompoko ny atsisika tokony atao zany indrindra ho anay ao anatina fikambanana de ny midina ifotony de manentana ny olona tsirairay avy mihitsy azavaina hoe mila mandray anjara amin'le fifidianana satria raha ohatra mantsy be dehibe tsika no mifidy raha be dehibe ny mpifidy de ho sarosarotra amin'ny zareo ny anao ny fomba ratsy zay efa fanaony io zany azavaina tena ho azavaina amin'ny olona mihitsy hoe raha te hiova te hiala amin'izao fiainana efa ao anatin'ny lavaka mangitsongitsoko zao de tokony mifidy tsika fifidianana irery ihany zany no ahafahantsika mivoaka amin'izao fiainana efa mangidy tena efa mangidy loatra mihitsiny zay mahatonga ny olona nanontany ianao mialy hoe efa be ny olona tsy marisika amin'le fifidianana satria lasa matahotra ny olona hoe ny eo ihany no eo ifidy zay de to le fidinay to ohatrany tsy mandeha amin'ny laony ny fifidianana fa ny eo ihany ny eo de miravoravo tanana ny olona de reny olona reny no resehana lahatra resehin-dahatra mafy mihitsy mba andray anjara amin'le fifidianana ny anivon'ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny amin'izao fotoana izao no efa atao hoe potika manoloana an'le fomba fitantanana atao anatin'izay hoe ataona vitsivitsy faran'izay inona no andraikitra tokony raisin'ny tsirairay amin'ny fanarenana an'le izay hoe fiarahamonina izay satria miainga amin'ny toe-tsaina sy ny fomba fijery sy ny fotom-pisainan'ny tsirairay avy ihany koa ny ahafahana manatratra tanjona ray ohatra ao anatin'izany hoe fanalana ny fahalainan'ny olona amin'izay hoe resaka tsy fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena izay ya ny zavatra azo lazaina mahakasika an'izay mialy mila mihitsy zany ny vahoaka malagasy aloha zany resy lahatra fa tsy ao anatin'ny toerana sahazazy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zany zavatra zany nge raha malala zany iainana zany anatin'ny fiarahamonina fa ny zavatra misy fotsiny de zao hoe efa tena hoe latsaka katerena ataoko hoe tsy andohalika ntsony ny rahambary zany fa hoe atenda ohatrany hoe efa mitady ho faty zany ny vahoaka malagasy ka tsy afaka hoe nietsika intsony ao anatin'le situation misy ary tokony fantatry ny malagasy zay zavatra zay hoe efa tena hoe tsy rariny intsony zavatra iainana amin'izao fotoana izao mila tsapa aloha zany zay zavatra ray anankiray manoloana an'izay indrindra de tokony mandray andraikitra ny isam-badan'olona anohatra izany toerana zay tsy sahaza ny malagasy zay intsony mila mifandraisana anjara tsirairay avy mihitsy zany amin'izay fotoana izay le sehatra misy satria ny mpanao politika nge manao fanetanany ary eo anatin'ny mpanao politika matetika nge ary zay koa nisan'ny olana kely iaina vahoaka malagasy satria tsy fantatra intsony le hoe iza le mpanao politika hitondra fanovana marina isan'ny tahotra miteraka tahotra ihany koa zay amin'ny vahoaka malagasy ary isan'ny hoe mandetika azy tsy hetsika zany amin'izay fotoana izay ka zay manokana zao anatin'ny aspera zay mahatonga ny hoe efa niezaka mihitsy zay aloha amin'ny fifidianana ary mandritra ary aoriana fividianana de efa nietsika izahay
nampatanjaka ny sain'ny vahoaka malagasy a sady nampitondra fampianarana eny fotony hoe tsy mety intsony a raha ohatra ka hipetrapotsiny am'izao isika fa tsy maintsy isika mandray a ny andraikitra sahazantsika. Inona moa ny andraikitra sahazantsika de tsy misy afa-tsiny hoe manara-maso a ny fiainam-pirenena ary ao anatin'izay fanara-maso zay anao no mahita hoe iza no manana hoe politika mazava sy mahintsy a entina marina anarenana ny vahoaka fiainam-pirenena. Izy mantsy vahoaka malagasy tsy afaka ny hoe samy andeha andray ino izy hoe toetra ao anatin'ny birao-panjakana na anao fitantanana sy ny karazana efa misy rafitra zany apetraka ny firenena fa samy mandray andraikitra ny tandrify azy ka ny vahoaka malagasy zany de zao hoe mijery aloha zany anankiray a manivana iza ny olona tsara iza ny olona mendrika afaka anatanteraka ny asa zay tadavin'ny vahoaka malagasy mba hiverina any amin'ny vahoaka malagasy a ilay asa izay a ataon'izay a olona voatendry a na voafidy a eo amin'ny fiainam-pirenena. Ka le amalina amin'izay fanontaniana zany de tsotra hoe fandraisana ny rara de tsy misy afa-tsy ny hoe mirotsaka ianao a ao anatin'ny fifidianana manara-maso ianao a ny safidinao a zay ihany. Laza ianareo teo hoe misy fanentanana tafiditra ao anatin'ny andraikitra goavana ataon'ny HPR ny fanentanana ny fotony. Manahoana ny fahitanareo ny hoe fandresen-dahatra ny olona manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao sy hoe ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena. Ny olona aloha zany tena hita taratra mihitsy ny hoe voalohany aloha kivy fa rehefa resen-dahatra izy de resy lahatra ihany izy zany satria efa ny tena marina leo be daholo ny olona rehefa tsy mbola nisy mihitsy ny toerana nalehanay a mety misy kely eny angamba ho an'ny ankizy tany amin'ny faritra aloha tsy tenenina aloha teto Antananarivo fa ny toerana letra zay ale zany a de efa leo tanteraka n'izao fiainana izao fitondrano zao zay angamba mahalaza azy efa tena leo ny olona leo efa tsy hitany intsony ny atao satria ny arotsaka isan'andro ny eo atokona ara tsy misy efa tena leo tanteraka de rehefa mandresy lahatra ianao zany de resy lahatra ihany izy zay mahatonga anay ohatrany hoe rehefa midina ifotony zay mitady mpikambana de tena azo lazaina hoe tena mahazo olona mihitsy satria manentana an'le olona zany hiditra anaty mpikambana ihany koa satria ao mba ahafahana hoe manao zavatra kely rehefa anaty mpikambana tsiny ianao de afaka kokoa miroso mba afaka manao zavatra hoentina amin'le firenena de zay no ahafahanay ohatrany hoe mahazo olona satria efa tofoka le olona de te hiaraka aminao izy ahoana tokoa zany mba ahafahanay mandray anjara biriky amin'ny fitondrana an'le firenena. Miresaka fifidianana solomavambahoaka isika teo anisan'ny fitakinana ataon'ny olom-pirenena sy ny antoko sy ny vondrona politika isan-karazany mba tsy tenenana hoe izy rehetra mihitsy ny fitakina fialana sy ireo mpikambana teo anivon'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana na ny HCC sy ny CENI moa zany iny mazava ho azy amin'izao fotoana izao anefa tsy nisy niova tsy nisy ny rafitra niova fa ny teo ihany teo hiatrika fifidianana isika hanao ahoana indray no mikasika an'izay satria mbola olana ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy fahatokisana ny HCC hanao ahoana zany io fifidianana ho avy io inona zavatra mety hitranga azo antenena ve nisy ny fangaraharaana amin'ny fifidianana io? Ya mahakasika ny hoe fangaraharaana zay zavatra aloha zany tonga de kategorika zay miteny hoe tsy hisy zany zavatra zany tsy hisy zany zavatra zany. Ny antony voalohany indrindra nge raha tsarivintsika tsara nge ray volana lasa nge zay ny teny tao amin'ny CENI ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarso fa anara-maso sy anitsana zay mihitsy moa le vombolana ampiasaina hoe anitsana ireo kandida izay tsy manara-dalàna ao anatin'izany zany hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana ny fahefam-panjakana ny olom-panjakana ray volana ty ariana be de be nge tsy fanarahan-dalàna misy raha tsy ilaza fotsiny zay nge tany amin'ny faritry Beloha tany nge zao de efa nisy ohatra zao hoe afisy mihitsy mipetraka manentana miantso da vo tamin'ny herinandro to nge zany fa tsy ely miantso ny mpampianatra taratasy mipetraka ao amin'ny sisiko ao zany miantso ny mpampianatra hoe andeha anotrona ny fametrahana kandidaturan'ny kandida mpanjakana.
zany zavatra ange mendrika tonga de hoe disqualification zany fa maninona zany zavatra any tsy tanterana dikan'izay zany a tsisy zavatra ho atenaina intsony raha mity resaka hoe ACC sy CNT satria olon'ny fitaovana ampiasain'ny fanjakana zany io am'izao fotoana zany ka le izy tsy afaka apetraka fotsiny hoe satria andro zareo ny baolina araka nitondra ny lazana azy teny am-piandohana de tsy anao zany tsikany fa tsy maintsy tsikany a miditra ary tsy maintsy manao ny aksisika atsika raha mba azahoantsika amin'ny baolina eny apela-tongotra ry zareo de tak'izay zany zao no ataony ny aty amin'ny sehatry ny mpanohatra zao hoe bon raha malala fa anareo le ACC sy ny CNI fa ny andraikitra raisinay zany ao anatin'izay fotoana zay de tsy maintsy hoe tena anara-maso zay amin'io ary tsy avelanay andehandeha am'izao hoe tena anara-maso arak'izay azonay atao mihitsiny zay zany faravaratsiny mba avoakeo ny hoe io ny marina ny marina nge navoakeo arange satria ary zareo ny arbitre nge tsy teny aminao mihitsy izy hoe mety io zavatra ataonao hoe raha malala nge zany fa tsy maintsy miady tsika ao anatin'izany farafaratsiny mba hitana hoe io ary le marina misy tsy maintsy iteraka ihany ny fomba fiteny mahazatra hoe azo raisina fa tsy mitombony zany efa raha malala zany zavatra zany fa tsy afaka efa zava-dehibe le fitenena hoe azo raisina matoa azo raisina zany de misy hetsika nataon'ny fanoherina zany ao anatin'izay fotoana zay de izay zavatra azo raisina zay no hoezahanay hotrandrahana mandra-pa anjakany ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena tenena hoe inona no mety hoe ho avin'ny firenena ny afafy ihany no mamaritra ny vokatra otsinjaina zany hoe raha mamafy katsaka atsika tsy hoty voaloboka fa tsy maintsy katsaka ihany no tazantsika taka an'izay nge inona ny zavatra fafan'le fitondrana nge voalohany miorina amin'ny voalohany indrindra miorina amin'ny tsy ara-dalàna le miorina amin'ny tsy ara-drariny ilay izy satria ny fividianana zay rehetra natao zany de ny ainga tany amin'ny filoham-pirenena mitohy ihany izy amin'ity fotoana ty tsy araky ny tokony ho izy satria be deabe ny tsy ara-dalàna tsy arahana intsony mihitsy moa zany lalàna fa iry zareo no manao ny lalàna dikan'izay zavatra zany inona ny vokatra terak'izay teraka io anakiraika raha matsikaritra nge tsika ny fitondrana am'izao nge tsy miasa tsony miaro ny seza sisa no asa ataon'ny fitondrana am'izao fotoana izao no ilay tsy zavatra tsy nety sy tsy fanaran'ny dalàna ny ainga tany am-piandohana de lasa miaro an'izay sisa ny azo atao satria tsy misy asa miodina intsony inona moa zany ny zavatra mandeha sisa eto amin'ny firenena tsisy mahavaly an'izany tsika tsisy zavatra mandeha tsika raha itentsika hoe asa raha tonkely am'izany no resatsika hoe io ny telefrika sy ny karazany de hoy hoe ny olana eto amin'ity fitondran'ity kibo ny marary de nifo ny tsaboana zay le zavatra misy satria nahoana ataon'iza inona ny teleferika frais eninjato arange zao manahirana ny voaka malagasy ko mainka teleferika na 5,000 sa ohatrina no frais de zay le mahatonga anay miteny hoe tsy vahaolana intsony ny zavatra hoentiny ka inona no avin'ny firenena am'izany zavatra any de hoe matsy voaka malagasy hoe tsy misy avenira atenain'ny voaka malagasy am'izao fitondrana zao miainga avy any amin'ny fomba nametrahana le fitondrana zay tsy ao anatin'ny lalàna ka raha hoe ijery ho avy tsara ho amin'ny fitondrana malagasy tsikany fitondrana ny resako aloha zany satria rehefa tsara ny fitondrana de tsara makany amin'ny voaka malagasy io de tsy misy afa-tsy ny hoe fanovana ireo fitatana mpitondra fitantana sy fitantanana tsy mandeha intsony eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao azo ataovy anefa zany afaka iroso am'izay hoe tsika hoe fanovana ny mpitondra raha tsika mahita ny zavatra rehetrarehetra efa niseho teto amin'ny firenena fa iny ary ny fifidianana tsy nankasitrahany rehetra ny rosony izy ireo ihany nataon'izy ireo bodongerina azo antenaina ve zany hoe fanovana ny mpitondra sy ny fanovampitantanana eto amin'ny firenena zany ya ny tolona nge mialy tsy vitan'ny hoe heritaona roa taona fa zay mahatonga anay araky ny tenin'ny président teo hoe manentana ny fotony mampatanjaka ny sain'ny vahoaka malagasy tsy raviravin-tanana satria mbola ao anatin'ny tolona ny fanavotam-pirenena atsika am'izao fotoana izao zay tsy kivy mihitsy matoa zay mipetraka ao anatin'ny fanoherana de tsy maintsy manazava ny sain'ny malagasy zay tsy maintsy mampahery ny vahoaka malagasy zay ary tsy maintsy mitarika ny vahoaka malagasy zay makany am'izany hoe fanovana zany tsy kivy zay ary tsy maintsy mino zay fa na hoelana hoaingana tsy maintsy mitsombadika io izy moa zany manana fomba fiasana izy fanamadiana ny fitondrana zay ray atsika nahita zany tany amin'ny roso 7 fa izay koa manana ny stratégie ampiasainay zay de tsy misy afatsy ny hoe fanenganany vahoaka malagasy satria ity
ty tsy tolon'ny ASPR manokana ty na tolon'ny ny mpanohatra ty fa tolon'ny vahoaka malagasy ty satria nahoana ny vahoaka malagasy mihitsy no ianjadin'ny tsirariny miaina ao anatin'ny ny toe-piainana tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny tokony ho izy iaina amin'ny vahoaka eto ambonin'ny tany. Raha ohatra izany nareo manao an'izay le hoe fanaraha-maso izay, manao an'izay nareo mahatsikasitra nareo hoe raha sanatria mahatsikasitra nareo hoe misy tsy fahatombanana na misy zavatra misy tsy fetezana eo amin'ny resaka fifidianana mihitsiny, inona ny fepetra raisinareo anatin'izay? Mety hoe mitoroka ve nareo sa hoe inona no dingana rahanareo anatin'izany hiadiana amin'izay hoe tsirarin'izay? Ya dingana aloha zany tsy maintsy atao iny satria nahoana satria fomba fiasa misy zany ny fomba fiasa zay tsy maintsy atao. Ohatra zany hoe matoa misy ny communauté internationale manara-maso de isan'ny fomba fiasa zany iainan'ny firenena rehetra zany eram-bonin'ny tany manao an'izany daholo ary tsy hivoana amin'izay aloha zany zay amin'ny fomba fiasa mahazatra hoe mitoroka zay amin'izay tokony azo anaovana ny fitarainana arak'izay ambaratonga maefa mahakasika an'izany zavatra zany. Fa akosan'izany ankoatran'izay zavatra de hoe azadino fa ny ny fahefana de avy amin'ny vahoaka. Ny vahoaka zany no manam-pahefana ambony indrindra afaka hitsara ny mety na ny tsy mety amin'ny amin'ny raharam-pirenena. Ka voalohany indrindra aloha zany zay tsy hiandry ary zay ny mahatonga ny hoe midina fotony sy manao an'izao fandarana tahaka an'izao aloha voalohany indrindra satria tsy hiandry isika ny hoe vokatra voakan'ny CENI sy ny ACC zay raha malala fa saribakolon'ny fitondrana vao andeha anao ny fitarainana sy ny hoe anao dingana zay tokony atao. Fa alefa melolo izy mba hisorohany ary efa isan'ny fomba fiady zany hoe alefa melolo efa netanana azavaina ny sain'ny vahoaka malagasy ity ny lalana tokony ho izy satria ela mahita fa efa tsy ao anatin'ny ara-dalàna intsony ny fomba hitondranana ny firenena amin'izao fotoana izao. Efa endrika ny hoe fitakiana sy hetsika zany zavatra zany no voalohany indrindra fa hoe inona ny zavatra mety hoe raisina ao aorianan'izay ao aorianan'izao fotoana izao de io moa zany arakaraka ny zava-misy no andraisana ny fanapahan-kevitra satria tsy izay ASPR rery ny mety hoe andray andrara amin'ny hoe mety hoe fanoherana izany fa raharan'ny firenena mihitsy zany raharan'ny fanoherana zany raharan'ny vahoaka malagasy enjadin'ny tsirarina zany ka verinay ngambany hoe araka izay zavatra misy eo no andraisanay fanapahan-kevitra mifanaraka tahaka ny zavatra misy araka ny fanontanianao teo hoe maninona nareo tsy nilatsaka teo amin'ny présidentielle nefa zao nareo milatsaka satria zay ny takin'ny zava-misy de arak'izay ihany koa zany hoe zay mipoitra eo mbola tsy fantatra nge ny zay avoaka amin'ny fifidianana satria zay zany zao efa manao mezaka mihitsy araka ny stratégie zay ho ataon'ny fanoherana amin'izao fotoana zao de ny hoe atao zay mba amaro ny olona avy aty amin'ny fanoherana ho tonga ao amin'ny anteny miram-pirenena. Ka raha ohatra hoe tanteraka araka ny tokony ho izy zavatra inona moa zany mbola andeha hoe tadavanay hoe zavatra hafa mety hoe ho atao fa efa tratra le tanjona amin'izay fotoana zay de ao indray mametraka ny stratégie hafa entina manohy ny tolona mandra-pa tanteraka ny zay andrasan'ny vahoaka malagasy de ny fanovana zany. Tsy misy tsy marary sehatra rehetra amin'izao fotoana izao tsy ny ara-tsosialy ihany fa io ihany koa ny ara-toe-karena eo ny rehefa lafiny rehetrarehetra mihitsy ny ara-politika moa zany de efa hiaraha mahita ny zava-misy anao ahoana no mahavy ny firenentsika ao amin'ny rampitso mahavy ny vahoaka malagasy satria araka ny voalazanareo teo marary ny kapoakambaro arotsaka androany ary mbola ifampitadiavana mety anao ahoana zany mahavy ny Madagasikara mbola antenaina ve raha zao zava-misy izao raha mbola ity mpitondra ity hoe izany eo fitantanana firenena. Raha ohatra aloka mbola izao no iainantsika vahoaka malagasy ny maronisa no resahana eto de tsisy antenaina mihitsy angambany araka le voalaza hoe nasehatra amin'inona na amin'inona de tsisy antenaina intsony de mbola mamerina ihany hoe mifo aza ary malagasy mifo aza fa fotoana tsy tokony atorotoroina intsony zao ahafahana mba hoe hialana amin'izao fiainana izao fa tsy zavatra antenaina intsony tsisy antenaina zay angamba no lazaina. Ya anampiko an'izay
mazava be le izy inona moa no atenaitsika am'tya fitondrana ty tsy sanatria kory hoe manao zay manaratsy voalohany indrindra zay tsy manaratsy ny fitondrana satria ny zavatra ratsiana zany a tsara fa le sary a araky ny fantanena petraka ao teo de hoe tsy misy zavatra mandeha dikan'izay zany matoa tsy misy zavatra mandeha efa ratsy zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao ka dikan'izay tsy manaratsy a izahay fa fotsiny hoe inona no avin'ny firenena manoloana ny zavatra iainana am'izao fotoana zao tsy misy zavatra ho avy tsara antenaina ho amin'ny vahoaka malagasy a ho amin'ny rahapitso a satria nahoana ireo olona reo no mitondra malagasy a am'izao a sehatra izao mbola ireo olona reo ihany a no hitondra indray a ho amin'ny 5 taona manaraka de fiovana tahaka ny ahoana no eritreretintsika vahoaka malagasy fa isy a manoloana izao zavatra misy a iainana izao de hoy a teny am-piandohana hoe raha te izy zavatra iova isika de mila manova fa isika tsy nanova de fa io ny sary teo atrateriko zay zavatra hoe tsy niova ny filoha tsy niova ihany koa ny prime ministra ary tsy niova ny ministra de zay zavatra hoe de ite anatena miracle atsika hoe io fa niova ny fiainan'ny malagasy raha ohatra hoe manana pneu misy pneu anankiray a ratsy a ao am'le tomobile zay kodiarana efatra hoentinao tsy novainao le izy a nefa ianao eritreritra ny andeha voyage 100 kilometre eritreritra zavatra ho tsara ve ianao voyagenao am'izany zavatra any satria mbola le pneu nampiasainao iny ihany nampiasainao anatin'ny tanjona zay eritreretinao amin'ny voyage eritreretinao atao fanohatra am'izay raha ny zava-misy satria arakaraka ny andehanana iny vao me mahasimbana iny ary mety hiteraka accident ka raha no avin'ny vahoaka malagasy zany no jerena de tsy misy ohatran'izay zavatra teneniko zao hoe ireo no nampiasaintsika hitondra ny vahoaka malagasy eo anatin'ny 5 taona manaraka izay a efa tena hoe ao anatin'ny atao hoe fahalovana tanteraka zany raha zay na azo ilazana anazy de eritreritra ve tsika fa isy zavatra ho tsara zavatra anjara isy miracle isy eo a amin'ny 5 taona manaraka de tsy isy mihitsy zany ry vahoaka malagasy fa any ampelantananao ny fanovana ny noavinao de mila mandray andraikitra ianao a mila mandray atanana ianao a noavinao fa rehefa tsy mandray atanana ianao a de aza mieritreritra zavatra iova mihitsy ohatran'ny zavady raha afaka mbola miteny kely an'izay hoe ohatran'ny mahavariana ihany le valy tenin'ny filopirenena hoe maninona ny 5,000 ny euro am'izao fotoana zao ankaraha tsy zay raha ny teo de mety ho lasa ray alina eo raha ny lasa ihany ny saina hoe filopirenena venao zany ny fomba amalinao fanontaniana fa zay miteny anareo ny vahoaka malagasy fa raha te hanovotsika hoe mba de hilatsaka ny euro a mandrama aloha vai mihitsy le fitantanany de eo indray tsika mijery hoe nety ve le izy sa tsy nety fa raha zavatra misy zao a ray alina indray ve ny euro vao tonga saina tsika veritreritry ny anova inona raiso ny andraikitra ary vahoaka malagasy misaotra to anisan'ny etsika nandraindray ny vahoaka malagasy maro anisa tena hoe ny maro anisa ny etsika fotsy zay nitanterahana nomboka tamin'ny volana oktobra 2024 lasa teo iny nandamboka nefa zay satria nisy ny sakana isan-karazany tsy nafahana nanao ny etsika ny raha matahorana ataony avy amin'ny fitondrana sy isan-karazany mbola mipetraka kosa nefa ny fanamby ho an'ny filoha Marc Ravalomanana am'izao fotoana izao de ny anuizana ny tolona izay hoe ny filoha Marc Ravalomanana sy ny atoko ty malasa mivondrona anisa mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina manao ahoana zay hoe fanuizana ny tolona izay raha eo anivon'ny HPR manokana raha eo anivon'ny HPR manokana zany ny fanohizana ny tolona ny HPR moa zany a de tsy mivoana mihitsy ny fa manaraka atsakany sy andavany mibaiko ny filoha Marc Ravalomanana de mazava ho azy fa zay zavatra tenenin'ny filoha Marc Ravalomanana ihany a no ataon'ny HPR ohatra niditra ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina de ny HPR tsy manohana olona hafa candidat hafa koatra ny ao amin'ny firaisan-kina satria zay mibaiko ny filoha Marc Ravalomanana de ny HPR zany a manaraka zay baiko zay toromarika omen'ny dada de zay ihany ny HPR zay
Mety misy ve zany mety hoe hetsika ho ataonareo satria hoe efa tafiditra ao anatin'ny firaisan-kina ny atoko ty masa hoe mijanona amin'ny fanamafisana ny hetsika sy ny vina efa napetraka hatramin'izay. Efa nisy tokoa ny hetsika natao tamin'ny sabotsy zao izahay dia niaraka tamin'ny ny député atolotry ny firaisan-kina i madame Voangy teny Ampitatafika dia efa nanotrina teny ny HPR dia mbola manana fandaharam-potoana maromaro mihitsy izahay, ohatra amin'ny sabotsy zay ho any Andramasina no any ny docteur Lalaina izay atolotry ny firaisan-kina dia ho any loza Faratsio azafady ho any Faratsio zay indrindra any ny tena anaovana hetsika betsabetsaka any. Inona ny anton'izay? Ny anton'izay dia satria manana ny candidat any zay HPR koa ny candidat any sady atolotry ny firaisan-kina no mila entanina bebe kokoa mihitsy ny olona any izay tena ho ataonay lehibe mihitsy ny hetsika ataon'ny HPR any satria misy candidat somary matanjatanjaka koa any dia tsika koa mba hiezaka ho atanjaka zany tsika hanohana ny candidat atsika. Mandeha dia mandeha ny fotoana amin'izao ora izao tahaka ny mahazatra afatra fohy no hamakana antsika ny fandaharana. Inona no mety hoe etaentanareo na zavatra tianareo ampitaina amin'ny mpanaraka ny fandaharana jinika amin'izao alina izao amin'izao hoe fandalovanareo eto amin'ny fandaharana izao? Ya, zavatra anankiray aloha zany tsara marihana ety am-piandohana fa ny HPR dia isan'ny amin'ny HPR anazy dia izay tena manohana zato isan-jato ny candidat rehetra izay atolotry ny firaisan-kina. Zay aloha zany anankiray. Raha azo atao mihitsy zany ny manao vote de sanction ho amin'ny candidat izay atolotry ny fitondrana amin'izao mba hisian'le fanovana izay efa niresahantsika teo am-piandohana dia atao zany raha azo atao. Dia i raha malala zany fa ny alabato izay efa miseho amin'ny endriny rehetra satria raha fantatsika ny alabato hatramin'izay dia hoe fanovana ny urna amin'ny urna efa voahomana sy ny hoe fanaovana lista sandoka tsy araka ny tokony izy fa zao zany efa any amin'ny sehatra hafa mihitsy zany zao ny fisehoan'ny alabato amin'izao fotoana izao toy ny hoe fanaovana raha matahora ny candidat izay tsy mifanaraka mitovy hevitra amin'ny fitondrana sy ny fanerena ny chef district sy ny karazana izay olona manana fahefana izay tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny fitondrana, fanaovana aza lambo reny zany efa endriky ny alabato daholo reny rehetrarehetra reny. Ka ny zavatra azony tenenina zany satria tsy misy afa-tsy ny hoe izay sisany herin'le fitondrana amin'izao fotoana izao dia any amin'ny resaka hoe alabato satria resaka crédibilité zany efa tsy misy intsony zany raha jerena ny vokatry ny asan zareo atao anatin'izay fotoana ny tantanana zay. Ka manentana mihitsy zany zay ny olona rehetrarehetra zany mba tena hoe andray an-tanana raharam-pirenena amin'ny alalan'izay fifidianan'izay ka entina anoherana ny tsy manjary rehetra amin'izao fotoana izao zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe firotsahanareo an-tanana amin'ny fifidianana fandraisanareo andraikitra amin'ny fifidianana ary indrindrandrindra dia ny hoe fanaraha-maso ary tena hoe saro-piaro mihitsy amin'ny vato izay narotsakareo ianareo isika boaka malagasy dia endriky ny fanovana sy fandraisana anjara avy amintsika malagasy izay vote de sanction atao amin'ny fitondrana tsy mahomby izay. Mandramatoa Arliva. Ny afatra farany zany dia ny manentana anentana ny olona izay te hiditra ho mpikambana amin'ny HPR dia misy afatra koa anareo any Tolagnaro dia Tuléar Morondava
alefaso ny fivoriana aza matoritory de entany daholo ny olona entany ny olona andray anjara amin'ny fifidianana sy hiaro an'le safidy. Ankasitrahantsika tanteraka ny vahintsika eto amin'ny ity alina ity, ankasitrahana betsaka ihany koa ianareo tany tokantrano tany nanaraka ny hatramin'ny farany. Tapitra ny fandaharantsika isaorana ny avy avy eo anivon'ny HPR Foibe nanaiky ny fanasan'ny fandaharana dinika eto amin'ny ity alina ity. Ankasitrahana ihany koa ianao veloma indrindra tompoko.